Raharaha Roly Mercia tapitra ny sazy izay famonjana azy enina taona be izao ka hivoaka ny fonjany an-tanimora am'izay ny lehilahy taorian'izay fahavitany sazy enina taona be izao zay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honina mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny raharaha Roly Mercia no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto any farafanganany tranga hafakely tamin'ny zoma alina teo izy tia tao mahafasa distrikany farafangana iny nisy be ny tanàna iray izay niaraka nivoaka alina tamina namany ka nirevy tany anaty bara tany an-toerana raikitra moa ny fisotroana tamin'ny fotoana io rehefa niakatra ny toka dia nivadika resaka politika niresaka izy telo lahy izany hoe ilay be ny tanàna sy ny namany roa momba ny fanohanana no ady hevitra namoaka resaka ingahamera fa tokony mba manohana azy ilay namany io namaly nefa ny ho farany fa tsy mitovy firehana politika isika hoy izy ka tsy hanohana anao mandrakizay ny tenako tesitra imeselemera rehefa naheno an'izay teny izay mbola tsy nivelesiny tamina tavoangy aloha fa noroahany tsy iray latabatra taminy ilay namany nandatsy nivoaka koa ilay mpanositra ka nivelesiny ingahamera tamina tavoangy analabiera ny lohany naratra mafy sady torana ny lasibatra tapaka hatramin'ny nifiny voaterina metraka fitoriana moa izy vokatra zay ary efa voasambotra ingahabe ny tanàna taorian'izay adin'izy ireo tao anatin'ny bara izay toy ny tongotra vakivaky moa ity zavanitranga tany farafangana ity satria ianao be ny tanàna ray aman-dreny ao an-tanàna ianao ny tokony ho atao modely sy fitaratra ho an'ireo tanora dia ianao ndray no mananganady any anaty bara sy manao fihetsika izay tsy voafehy tahaka an'izao tena mahamenatra no sady manala baraka ny trangan-javatra tahaka an'izao nisy tany farafangana izay nataonyity be ny tanàna ity izay ao anatin'ny raharaha politika hatrany nahazo fiantsoana hoeny amin'ny paky sy bianco ny sekretera nasionaly ny antoko arema ramatoa Anika Ratsiraka zanaka vavy ny amiral Didier Ratsiraka izay filoha teo aloha raha niranty navoaka ny tao amin'ny Facebook dia ny alakamisy 17 Jolay tamin'ny 9 maraina izy no hiatrika ny mpitsara antson'izay politika ve hoy izy nametraka fanontaniana ny loharano bavao kosa no nahafantarana fa tsy misy idiran'ny politika ity raharaha ity ary voalaza fa olona tsotra no nitory azy ny loharano bavao hatrany no nahalalana fa fifanolanana nisy taminy sy io olona io no antony ilay fiantsoana azy eny amin'ny fitsarana araky ny voalaza io andrasana araky izany izay mety ho fivoarany ity raharaha ity manoloana an'ity fiantsoana any sekretera generaly ny antoko arema eny amin'ny paky sy ny bianco ity eo amin'ny resaka ady amin'ny tazomoka any kongondray nanampy tamin'ny fitaterana ireo zavatra ilaina andavanandro maka ny kongo ny PAM na ny fandraharahana asa iraisam-pirenena momba ny sakafo tamin'ny fampiasana fiara 66 ny herinandro lasa teo manoloana ny fisiny tazomoka any an-toeranany fanampiana vonjitaitra ho an'ireo vondrom-piarahamonina tena marefo ao i Kongo izay tena raha tsy lalana tokoa mo ity nalefa nakany Kongo ity tsara ho marina fa efa maro ireo izay maty ny tazomoka tany Kongo tany vokatra izay fisiny tazomoka mahery vaika any an-toeranany amin'izao fotoana izao zay ary izay indrindra no isany nampitaraina an'ireo mponina avy any an-toerana manoloana an'izay mba ho fangataham-pitahina sy famonjena ny amin'ny izay mba hiadina amin'ny tazomoka mahery vaika any an-toerana izay fa tena maro ny marary ary mahatsapa mijaly izy ireo tsy vitany lalana efa ratsy de mbola miampy an'izay resaka aretina izay mandringana izay ihany koa eo amin'ny resaka fiterahana indray tena harena tokoa ny zanaka satria tamin'iny andro ny 17 Jolay 2024 iny no terabao kambana telo roa lahy sy vavy iray i Vaviloma monina ao Ambarijeby Sud distrikany Analalava faritra Sofia iny miasa tena mpamboly no fotom-piveloman'izy mivady fiterahana fahafito ity nazahona kambana telo ity
midika izany fa sivy ny isan'ny zanak'izy ireo amin'izao fotoana izao taoriny zao fahazahoana zazakambana telo izao sadaikatra falsahirana ihany koa izy ireo amin'ny fitaizana ireto ankizy telo izay vao vava ireto ka mila vonjy sy tolo-tanana avy amintsika rehetra izay tsara sitrapo izy ireo amin'izao fotoana izao tsy manana finday izy ireo fa nilaharan'olona eo ankaiky izy ireo no mba nalefan'izy ireo tao an-tamozeraserasera Facebook ny amin'ny mahakasika an'izay filana vonjy sy tolo-tanana amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny rety fitaizana zaza ireto. Ao anatin'ny raharaha politika izay tena nanaitra ny maro amin'izao fotoana izao raha vantany voanandre fa hivoaka ny fonja ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha Henri Laurent Rahajasson na Iroli Mercia rehefa ny fonja nandritra ny 4 taona sy 5 volana tao an-tanimora tao. Tsy nisy fanalefahan-tsazy sy nafamindrampo avy amin'ny filohan'ny repoblika fa namita ny saziny hatramin'ny farany ity ministra ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha tamin'ny andro ny HVM ity. Raha ny feo mandeha amin'izao fotoana izao dia milaza fa tsy hanao politika intsony Iroli Mercia. Vita tanteraka mantsy ny saziny ary isan'ireo azony lazaina hoe natao fitaovana politika izy nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Ny haiky ny heloka vitany izy ary naneho ny fifonana tamin'ireo zavatra izay nataony ary ankehitriny vita tanteraka ny saziny nandritra ny izay 4 taona atao amponja izay. Mahatsiaro tena ho voafitaka sy nataon'ireo mpanao politika mpanositra fitaovana Iroli Mercia ary nilaza fa tsy nisy hitany aro azy ireo olona ireo nandritra azy nidoboka tao amponja efa 4 taona sy 5 volana izay ka tena mafy ny zavatra nozakainy araky ny voalazany hatrany. Eny io moa zany araky ny voalazan'ireo mpanao politika izay ilaina ny mivadibadika rehefa samy hiaro ny tombotsoany ihany ny tsirairay. Androany ianao mety hiaraka amin'ny antoko hafa fa raha ampitso kosa mety hiova antoko hafa ianao raha toaka tsy ahitanao tombotsoa sy vokatsoa ny miaraka amin'ny antoko izay efa niarahanao teo aloha. Ary efa zay foana moa ny fomba afanaon'ireo mpanao politika efa hatramin'izay izay fomba tsy hitany na ratsy azy araky ny fitenenana izay ka izay indrindra no mahatonga ny ao Madagasikara ao matetika ny olona avy amin'ny antoko hafa dia lasa mijapy antoko hafa indray rehefa hitany fa mahomby ny any ankafa ka tsy nahomby ny teo aloha. Izay no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto sanandro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.